Liana hatrany miara-banantsika rehetra ny tokantrano any mpanaraka ny fandarana sakafo milay eto Malagasy TV hatrany ianao miaraka amin'ny chef ihany koa ity sakafo karakaraintsika ity olona nanao afatra miafo natao anatin'ny pejy Malagasy TV nangataka izy hoe mba hikarakaro goûter kely hikarakaro dessert kely hikarakaro sakafo avy any avaratra dia eto zany dia miteny tsy ela tsika dia misy mpanao sakafo avy any avaratra zay ho avy vahiny eto amin'ny fandarana eto ho hitanao hoe izy zany fa amin'ity androany ity aloha dia karakarintsika gaufre zay ny sakafo karakaraintsika androany sady afaka atao dessert zany afaka atao goûter ihany koa zany mazava ho azy tsotra be hatrany sakafo karakaraintsika inona avy ary ny zavatra ilaina amin'izany rehetra izy reto militsika atody siramamy lafarinina ronono beurre fondu zany ito hitatsika ito anomboantsika ny fikarakarana omeko ihany ny proportion 200 g zany ny farinina 50 g à peu près ny sucre atody anankitelo ny ampiasaina amin'izay dia ronono 25 centilitres na fefaka ny litra ositsika dia nampiasitsika beurre fondu zany hoe beurre efa natsonika raha tsy manana beurre ianao menaka dia efa mety ihany koa afaka mampiasa huile de tournesol lafatra ianao 20 g à peu près zany kapoantsika ny atody telo asiantsika ronono kely alefatsika ny sucre 30 g à peu près kapoantsika aloha ireo singa anankitelo ireo rehefa izay dia alefatsika tsikelikely ny farinina asiantsika une pincée de sel fotsiny izy fandraisantsika foana zay hoe na dessert ary dia asiantsika sira kely fotsiny rehefa vita zay vita mipadsika dia mentsika pause eo amin'ny 10 minutes hatramin'ny 15 minutes eo fotsiny izy dia hiditra amin'ny fandrahoantsika satria efa nafanaitsika ny machine à gaufre efa mafana machine à gaufre atsika andrahoantsika fenoantsika fotsiny ny gaufre zany ohatra ny mahazatra atsika tatsika io voilà tatsika izay izy dia saromana eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 minitra eo ny fahamasahana izy ity koa arakaraky ny machine anao 10 minitra any resahako teo na 10 minitra arakaraky ny machine à gaufre anao jerentsika ato ny atsika zao zao hitatsika zao izy skiritsika moramora dia hoalatsika averintsika ihany indray ny opération iditsika kely indray dia avelantsika ho masaka kely eo jerentsika indray ny manaraka ity hitatsika io fa vita sahady koa voilà dia ataontsika eto ihany koa izy zany ny safidiko manokana mihitsy tsy nasiana ninina niaraka taminy
fa afaka ataontsika haitsika zany ny gaufre raha afaka asiana sirop d'érable fantatritsika zany mpivarotra lehibe eny raha tsy fantatritsika raha tsy hitatsika ny mpivarotra mahazatra eny zany afaka asiana chocolat ihany koa afaka asiana sucre glace fotsiny ihany koa fa amin'ity androany izy nataontsika natura dia sahinao no misafidy fikafika fotsiny nentina teto zany hoe ahoana ny fomba fikarakarana azy dia izay indray ny sakafontsika androany ary eto mpamarana toy ny mazatra na dia gaufre raha ny karakaraintsika dia isaorantsika hatrany foana ihany ireo mpanorona ny fandarana ny moko gaz Madagasikara zany ny sakay fody lamena ny huile de tournesol lafatra sy ny huile ina tsy adino ihany koa ireo teknisianina ianao mpanaraka ny fandarana satria raha tsisy ianao dia tsisy izay raha soantsika rehetra manaraka indray ary